Salama daholo ho anareo an'izay efa mpanaraka gasy tuto zany dia ity indray ny tuto antsika manaraka ho anareo izay vao tonga eto amin'ny gasy tuto dia manasa anareo hanaraka an'ity tuto ity aloha zany dia afaka mijery ny sasany nareo avy eo. Dia tuto ity momba ny programmation kely anankiray izy ity fa resaka fandefasana mail amin'ny PHP zany. Dia misy zavatra tsara be vaovao be dia be jenao tsy ilaina akory ianao hoe mahay programmation ianao vao mahay an'ity. Mandefa mail ny zavatra ho ataontsika. Dia ho an'ny olona efa mpanao site web zany dia ilainy be ity satria amin'ito zany ny afaka handefasana mail de verification. Zay vao miaksepte anazy ampidirina ao anatin'ny base de données izy. Dia ho an'izay olona te hijery kely fotsiny ohatra hoe te halala fotsiny hoe momba mail dia misy zavatra tsara be koa ao anatiny satria ianao zany tsy mila hoe manao programmation fa ao an-trano ianao dia afaka mandefa mail. Dia misy fay be moa zany fa tsy kely fay be ny inona moa ilay fay dysfonctionnement fay zany ilay lavaka trou ilay mianjery. Misy zavatra misy fay an'ny protocole mail rehetrarehetra erak'izao tontolo izao surtout mail rehetrarehetra na Google io na Yahoo dia voapotraka eto ilay izy. Dia arao tsara zany ezahako atao haingana be izy ity dia eto mikarotsika ny zavatra ilainao voalohany zavatra roa zany no tena ilainao. Ray ity wampserver ity dia omenanao io fa aza taitra ianao omeko anao io eo amin'ilay plus kely eo amin'ilay vidéo YouTube maneo ity zany ilay izy moa zany fa tsy hoe io zao ilay vidéo ohatra dia ity plus ity dia eto ilay izy eto io ohatran'izao ihany ilay izy angalanareo anazy ao anatin'ny forshare ihany ny angalanareo anazy dia manaova compte forshare aloha raha télécharge an'io ianareo. Tsy sarotra mihitsy manao compte forshare fa ny ao forshare dia partagena fichier be dia be mihitsy ao dia misy zavatra milay be dia be. Dia mila manana an'ity zany aloha nareo wampserver io serverna PHP. Dia rehefa vao mitomboka an'io nareo installenareo aloha zany io ao anatin'ny dossier io ity extractena ity dia installena extractena eo dia clic droit exécuter en tant qu'administrateur. Dia rehefa installé io dia mahazo ohatran'ity. Dia misy icône eo amin'ny bureau dia cliquenareo dia mipoitra ity. Dia clic gauche nareo dia misy hoe démarrer le service. Zay ny fitomboana anazy. Zay mila manana an'io zany. Inona no tena ilaivana an'io? Ny PHP zany tsy voavakin'ny raha ao aminao ilay PHP ao amin'ny ordinateur anao dia tsy voavakin'ny Firefox fa tsy maintsy manana an'io ianao dia lasa voavakin'ny Firefox ny PHP anao fa ny tena izy mantsy zany PHP tokony any amin'ny serveur ny site web misy anazy dia avany mamaky any dia iny ny mamaky anazy ilay serveur any ny mamaky anazy dia avy eo alefany tonga dia réponse ny alefany aty amin'ny Firefox fa misimule serveur ato an-trano zany ny asan'ity wampserver ity. Dia inona koa ny tokony anananao notepad plus dia efa nomeko anao koa ny notepad plus 6.5 installer io dia installena koa io zany. Dia andefa ilay mail tsika dia ity zavatra ity omeko anareo io code io ilay code fandefasana ilay mail ao dia ataoko miaraka amin'ireto anankiroa reto koa zany io. Zay ny fanazavana tsotsotra aloha. Dia fomba configurena an'ity io zany raha ohatra ary ianao ka mahay manamboatra code PHP fandefasana mail ka tsy configurenao no wampserver satria ianao zany andefa mail avy amin'ny ordinateur anao misy connexion makany amin'ny tonga dia mail any amin'ny internet tsy mila mandalo serveur efa serveur ao an-tranonao no ampiasaintsika zany amin'ity. Dia configurena ary no wampserver antsika PHP dia extension PHP ity
open SSL ity mila asianan'io neck kely io. Dia ahoana ny fanaovana an'izay an, cliquer izy dia matetika io tsy mety dia tsy maintsy mikitika an'ity php.ini ity tsika. Ao an, dia ao aiza ny php.ini io kitihana mba hampavelona an'ilay PHP satria protocole SSL no andefasantsika anazy. Dia open SSL zany mila velomina. Dia makato tsika dia any amin'ny ampovoany any misy an'izy io. Dia amin'ity lista lavabe ity dia ny fomba famelomana anazy dia tafina hoe PHP open SSL dia misy virgule ohatran'izao io amin'ny voalohany. Ity ilay izy ity dia misy virgule ohatran'itony io amin'ny voalohany, point virgule. Dia fafana ilay point virgule dia enregistrena dia mandeha ny PHP open SSL tsika. Zay an. Dia enregistrena dia lasa misy an'ity lasa cochety ity open SSL ity. Zay an. Dia raha ohatra ka mbola tsy mety ilay anao dia ity PHP ini ity na any fichier source misy anankiroa ity. Dia ahoana ny fitadiavana ilay anankiray hovaina koa raha ohatra mbola tsy cochety ianao ity. Dia tsotra makato amin'ny wampserver ihany tsika dia makato amin'ny localhost. Tsy localhost ka. Makato amin'ny wampserver tsika dia makato amin'ny répertoire www dia ato amin'ilay wamp répertoire ao amboniny zany. Dia ato ianao manao recherche php.ini. Dia mahita an'io dia ity dia ohatran'ilay tary ihany, cliquena dia mipoitra io dia any ampovoany misy anazy any amin'ilay lista lavalava iny. Dia eto ianao mitady an'ilay MNO open SSL. Ity koa zao ny anahy efa nifafako ilay tato. Zay dia izy roa reto atao ohatran'izay daholo dia mandeha iny. Vita zay dia ity code ity mila copienao ato anatin'ity wampserver ity. Ahoana fanaovana izay? Copiena. Ity zany fichier ao anatin'ilay fichier texte.php zay io. Dia copienao io. Dia miditra ato ianao dia répertoire www. Dia ao amin'ity répertoire www ity fa tsy ao amin'ilay wamp dia eo ianao manao nouveau dossier dia izay anarana asivanao anazy eo dia colenao ao anatin'iny iny. Zay zay. Dia mba hahafahan'iny mandefa ny email iny dia reto ny zavatra ho exécuteny. Ahoana aloha zany fandefasana an'ilay mail amin'izay zao efa misy an'izay. Dia mila zany ianao maketo amin'izay dia manao localhost amin'izay ianao. Dia reto daholo ilay dossier tao anatiny tao ny tokony ho izy ny anao zao tokony rainy eo. Zay dia izay nataonao ny anazy ao anatin'ity mon site ity nanasivako an'izy. Dia ity ilay .php keliko ity mail verif ny anarany ilay anahy fa ny anareo zany mail dia anarany ihany eo mail.php. Dia cliquena io dia tokony ho lasa ilay mail fa mbola tsy vita aloha ilay fanazavana, mbola tsy lasa zany raha mikliquer an'io zany nareo dia misy erreur mipoitra eo. Dia mba ialana amin'iny erreur iny dia mbola misy réglage atao amin'ny www. Mbola miditra atao amin'ny php localhost ianao. Tsy any aloha ka azavaina aloha ity zany aloha ka aloha. Ity azavaina kely aminareo hoe ahoana inona ilay mail ao alefa. Ilay mail ao alefa zao ity texte ity. Salut à tous, voici un email envoyé par un script PHP. Fanazavana an'ity ligne par ligne zany zao no ataontsika. Dia voalohany indrindra izao eny ligne 10 eo ihany ngamba ny tena ho azavaiko satria ireo rehetra izaho aloha tsy tena hoe hanazava an'ireo en détail daholo fa izay tena important indrindra ny amin'ireo mba hahafahanareo manipuler an'io code io. Nareo izay zany teniko tamin'ny voalohany tsy mila hoe programmeur be nareo vao manaraka an'ity fa rehefa azonareo fotsiny ny zavatra tiako lazaina dia mety io na ny cyber ary nareo no manao an'io dia mety io. Dia ity voalohany ity mail ity ilay olona andefasanareo an'ilay mail zany adresy mail an'ilay olona andefasanareo an'ilay mail eto ny apetraka. Zay dia ito ilay mail ho alefa message.txt ataonareo eto izay message en texte. Dia mahatsara anazy koa
afaka mandefa message HTML nareo, zany hoe nareo ngamba efa be dia be mihitsy ngamba nareo nanontanteny hoe ahoana raha fomba fandefasan'ny olona sasany sy le site sasany an'le mail reny aminareo le misy zavatra miklignote dia le misy sary dia reny dia ohatran'io fandefasana anazy. Sûr hoe mail anao tsy afaka handefa ohatran'iny fa tsy maintsy manaraka anaty ianao raha te handefa mail sous forme HTML, zany ohatran'ny hoe page HTML zany no alefanareo any anaty mail-na olona zany. Zay klasy be io zavatra io. Zay zao ny zavatra tena ho an'ny olona tsotra zao zay zao ny zavatra tena hitako hoe important indrindra amin'ity tuto-ako ity. Eto zany code HTML no soratanareo eto dia any io tsy io code io mipoitra any fa tonga dia voavakin'le mail mihitsy ny code HTML io, tonga dia mipoitra ohatran'ny page io. C'est-à-dire zany hoe ity zao HTML head dia body dia ao anatin'ny body ny zavatra ho alefanareo, dia ity salut ity zany zao ozy izy ataony en gras ity be ity. Dia voici un email envoyé par un script PHP dia body dia fermé ny HTML. Hitanareo sava tsara. Io code io tsy mila ianaranareo par cœur zao fa tonga io dia omeko anareo anatin'ny fichier rehefa avy eo. Dia zay no vita. Dia from avaiza le mail? Avy aty amin'ny iza zany nandefa le mail? Ito zany ny adresy nasaiko nandefa an'le mail. Io tsy mila sokafana io fa napetraka io fotsiny io dia rehefa voaray nito le mail dia ny zavatra hitany any hoe ito no nandefa an'le mail. Dia raha handefa réponse ary ito zany hoe naharay an'ity mail ity dia handefa réponse izy dia amin'ity izy reply to amin'ity izy ny handefa réponse. Ao ny zavatra hitany any hoe ito no nandefa an'le mail dia amin'ity mandefa réponse. Zay ngamba ny zavatra tena important indrindra ny ato. Dia ity napetrako ato ity raha amin'izay rehefa mikliky an'le mail ary amin'ny wamp nareo dia io no mipoitra eo rehefa lasa le message. Zay fa mbola misy configuration kely atao. Iny le tena important indrindra ny amin'ity leçon ity configuration ao amin'ny PHP ini. Mbola misy zavatra hovainao ary tena important be mihitsy. Eto afaka atao izy nefa ny ozintsika hoe ini PHP ini anankiroa dia amin'ity indray mitoraka ity tsy maintsy izy roa no hovaina, raha tsy izany io tsy mety. Dia aiza miditra any amin'ny répertoire VVV aloha tsika io dia makato amin'ny wamp ao dia eto tsika manao recherche an'ilay PHP ini ozy tsika teo dia ireo izy roa ireo dia hovaina tsirairay klikena dia aiza ny andehanantsika izao any amin'ny ao ambany kelin'ilay teo zany mail function. Zay ny tadiavinareo ao mail function. Dia inona ny zavatra ataonareo ao ty efa activé ty zao, hitanareo tsisy point virgule eo alohany dia efa activé io zany. Dia tamin'ny voalohany teto localhost dia nefa ny fournisseur za zany manao internet zao dia mifayako raha ohatra zany anaty cyber-nareo dia jerena hoe antanina le olona hoe inona ny fournisseur nareo, dia raha vao move izy zany dia mety tonga dia hovay an'izao le izy smtp.move.mg dia tony tsisy hovaina. Ty efa actif koa ty amin'ny port 25 ny andefasana an'le mail tsy hovaina io. Ty ihany zany le localhost teto no hovaina smtp.move.mg. Dia important indrindra protocole par défaut io raha ohatra zany ianao ka tsy nidéclaré tato hoe from m.andriamialy.com dia tsy maintsy dia ty no mandefa anazy ao m.andriamialy@gmail.com. io zany zao no mandefa an'le mail. Send mail from io mandefa io zany le adresy andefasanao an'le mail ao dia ty ny olona andefasanao anazy ty m.andriamialy. Andefasako anazy moa zany fa ireo zany ny hovainao ireo
Zay a. Dia ovaina ohatran'izay koa ilay anankiray ary. Satria misy PHP ini anankiroa izy tsika. Dia aiza ilay PHP ini. Dia ity koa ovaina ohatran'izay. Fa ny anahy zao ato aiza ilay mail protocol. Mail function. Ny anahy zao ity natao ohatra hoe tsy handeha ilay ito ovaina smtp move.mg dia ity tsy miova. Natao ohatra hoe tsy handeha ilay izy zany dia nataoko tamin'ity satria move le fournisseur ito dia ity ny adresse move fantatro. Isanareo dia ataoko hoe ito no mandefa an'ilay mail any amin'ilay eto zany send mail dia ito no misoratako service client @move.mg. Ao dia enregistrena. Natao ohatra hoe sao dia tsy alefa an'ilay izy raha ohatra hoe gmail daholo satria move le domaine. Dia naka za ve moa tsy manana adresse mail move ahako. Dia io nefa io fantatro hoe misy an'io move service client. Dia nataoko an'io. Io zany mandefa ilay mail raha tsy ilay anankiray. Zay dia fermena, enregistrena dia fermena. Dia ino ny avantagen'izay zavatra nampisehoko teo izay c'est-à-dire zany hoe za aloha tonga dia miteny anareo za du bon côté de la force je suis. Satria io zany io le fay io. Ianao zany mandefa mail any amin'ity olona ity en tant que ty olona ity. Nefa ty olona ity zay tianao soratanao zany, zay tianao soratana eto zany, na adresse mail an'iza ny andefa anazy, na adresse mail an'iza. Adresse mail ny Nicolas Sarkozy ohatra ny andefasako mail ho an'ity olona ity. Hoe voaray ho frantsay izy. Dia malahelo be izy sy ataoko hoe ny frantsay zany sa gasy ihany. Zay zany le fay an'ilay adresse mail amin'izao fotoana izao. Tena fay be mihitsy io. Satria izany olona tsy fantatra mandefa message avy amin'olona tsy fantatra ho an'olona tsy fantatra. Tsy henjana be ve zany raha ohatra hoe izany no mise en pratique be. Bon, fermena ny parenthèse momba an'iny dia ity dia ahoana amin'izay mandefa an'ilay mail. Ito passer en ligne ity raha vao tsy en ligne ity dia tsy mety. Passer en ligne dia avy eo ataovy refresh, clic droite dia refresh. Clic gauche moa zany. Dia avy eo amin'izay local host ianao dia andefa an'ilay izy tsika. Ny anareo tokony ho anankiray ny eto dia na ato amin'ity mon site ity ilay izy. Dia ity mail vérité cliquer eo dia mipoitra eo amin'izay votre message a bien été envoyé ohatran'ilay soratra hito amin'ny eco hito. Ao dia lasa ny mesagenao. Dia raha tsy mino ianao hoe lasa ilay izy ampisehoko anao hoe efa nandefa an'io aho omaly. Dia io ny zavatra napotrany. Boîte de réception koa io tamin'ny 0h33. Et mon ami salut à tous. Dia io ny ao anatiny. À moi, Marino, à moi. Salut à tous. Ity le gras le ato ito. Ao aiza izy teo. HTML gras. Salut à tous. Voici un email envoyé par. Salut à tous. Voici un email envoyé par un script PHP. Ao dia avaiza ozy izy le izy m.andriamial@gmail.com. Afaty amin'ny Marino m. Hitanareo sava tsara lasa le izy za nefa tsy nanokatra mail inona avato amin'ny ordinateur ko nandefa an'io raha ohatra zany hoe tsy anaty fa an'olon-kafa dia tonga foana io zay le izy avato an-trano. Fa donc zany raha ohatra ianao hoe développeur ana site web tsy mila ovaina io. Tonga io dia fantatra. Tsy mila ovaina io satria ianao tsy configurer ny serveur ny hébergeur anao. Izy ihany tonga io dia mandeha. Mety koa io zany. Dia misaotra ho anareo izay naharaka dia engany isy tuto be dia be ohatran'izany ato amin'ity gasy tuto ity. Dia mazotoa manao informatique tsara ihany le izy.
Za zao no nahita ny tsy dia tena hoe zany nahita ny fahiny fa sura hoe fahenjana be iny matoa tsy dia betsaka koa ny olona manazava an'iny fa iny nefany tena ahavitana zavatra be dia be. Hitanao koa zavatra tena remarque anankiray koa tsy lasa any amin'ny spam ilay izy, tsy lasa any amin'ny corbeille, tonga dia ao amin'ny boîte de réception tsara mihitsy. Dia raha misy fanontaniana hafa ohatra na zavatra tianareo ho traiteko eto amin'ny gasy tuto dia anontaniana ao amin'ny tuto gasy na gasy tuto ao amin'ny YouTube na ao amin'ny Facebook na tonga dia andefaso mail amin'ireny adresiko ireny. Dia misaotra indrindra.